fa mahatsiaro mananadidy amin'ny tanindrazana sy ny firenena ny Général Jean Ravelonarivo ary nitondra ny anjara birikiny amin'ny fanarenana ny firenena amin'ny alalan'ny firotsahany hofidiana ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka eo. Nanambara izany tamin'ny fomba ofisialy ny tenany ary nilaza ihany koa ireo lahara-pamehy ny verina fa hanatsarany ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Roso tia tsampody koa. Izay no fehezanteny feno fahavononana nentin'ny Général Ravelonarivo Jean nanambara ny firotsahany ho isan'ireo hofidiana ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana ho avy io. Tia irava. Ary rehefa izay no tonga tao an'eritreritra dia manambara horetany rendanitra eto aminareo izay manatrika etsiny vahoaka malagasy tsy akanavaka fa Jean Ravelonarivo, général de brigade aérienne. Efa misotrolona ankehitriny prime ministre teo taloha dia nanapa-kevitra fa kandida ho filohan'ny repoblika mazao. Ny fahatsapany ny fahatrana lalina iainan'ny malagasy, ny tsy fandriampahalemana izay sakana ho amin'ny famokarana, ny kolokolo ny kikin'ny firenena, izany hoe raha kapoka dia fitiavana ny isan-dratany Madagasikara sy fitiavana ny mpiray-tanindrazana no isan'ny nanosika azy andray izao andraikitra izao. Inona ny manjoany ty Madagasikara? Mbola ny malagasy ve i Madagasikara? Ny fikatsahana ny fandriampahalemana, ny ady amin'ny kolokolo izay nahafantarana azy, ny fanohizana ny fampiavana-pirenena ary ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy araka izany no isan'ny mibaiko azy amin'izao firotsahany hofidiana ho filoham-pirenena izao. Mba ho malagasy ny fakatia, ny fandray, ny adana sy finaritra ary sambatra tokoa no iaina eto Madagasikara araka ny firenena. Lanonana tsotra natrehan'ireo ankohonany sy ireo olona nasaina sy namaly ny antso no niantsony ireo malagasy tsy akanavaka hiara-dalana aminy amin'izao fandraisana andraikitra izao ary nandraisany ihany koa ny tsodrano nentin'ny solotenan'ireo ray aman-dreny ka anaovana ho zava-dehibe ny fandraisana andraikitra ny malagasy tsirairay amin'ny fifidianana ho avy izao. Handray ny andraikitra mikasika ity tanindrazana ity. Roso toy tampony koa.